Fedana ny tompo amintsika rehetra, faly indray ny tenako mahita anao a, faly ny tenako tafiaraka aminao androany. Dia izara ny afatra ny tompo isika androany a. Zany dia ho raisitsika atao amin'ny Petera voalohany toko faharoa. Ndao mba irantsika jereny zany e. Petera voalohany toko faharoa, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo, no andeha ho raisitsika androany. Petera voalohany toko faharoa, andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Koa esory ny lolompo rehetra sy ny fiatsaram-belatsia sy ny fialonana ary ny fanaratsiana rehetra. Fa tahaka ny zaza voateraka dia maniriry noho ny mpanahy tsy misy fitaka mba hitombonareo amin'izany ho amin'ny famonjena. Raha tahinana anandrana ianareo fa tsara ny tompo izay atononareo toy ny vato velona no lavon'ny olona fa voafidin'Andriamanitra sady soa. Ka dia hatsangana koa ianareo tahaka ny vato velona ho trano fanahy ho fisoronana masina anatitra fanatim-panahy sitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa misy teny amin'ny soratra masina manao hoe indro mametraka fehizoro ao izy ionao dia vato voafidy sady tsara ary izay mino azy tsy ho menatra. Koa ny fahatsarana dia ho aminareo izay mino, fa amin'izay tsy mino kosa ny vato izay no lavin'ny mpanao trano no hoe fa tonga fehizoro ary vato matafitohana sy vato lampy mahasolafaka. Ary satria tsy nanaiky ireo dia tafitohana tamin'ny teny izy sady izany koa no nanendrena azy. Amen. Io no teny fampizarantsika androany, tsy vakitsika intsony ny andiny fasify efa hainao loatra. Dia rehefa mahita an'ity teny ity tsika, avy hatrany to dia irosy zany. Rehefa mahita an'ity teny ity andiny voalohany ity dia ohatrany hoe mampieritritra hoe fa maninona no lazain'ny Petera hoe koa esory ny lolompo rehetra sy ny fiatsaram-belatsia sy ny fialonana sy ny fanaratsiana, fa tahaka ny zaza voateraka dia maniriry noho ny mpanahy tsy misy fitaka. Ohatrany hoe afaka to dia le andininy faharoa nanomboka n'ity teny ity hoe tahaka ny zaza voateraka, satria rehefa ao amin'ny Jesosy tsika ohatrany tonga dia tokony hoe efa ilana fotsiny zany rehetrarehetra zany dia tsy mila tenenina intsony. Fa saingy izao misy antony mahatonga nanova ny Petera an'io teo. Misy antony mahatonga ny tompony miteny anazy hoe atao anatiny io. Zao no fandeha alizy raha lasy raha nabavy ireo toetra zay no tany isaina ireo dia toetra tsika olombelona normal. Tsika rehetrarehetra voateraka sika dia misy andreo any anatintsika. Ary rehefa kolokoloany izao tontolo izao tamin'ny fisaintsainana mbola tamin'ny abidi-pianaran'izao tontolo izao tsika dia nisy an'io, misy andreo rehetrareo anatintsika, feno andreo any anatintsika. Ary rehefa navoray an'i Jesosy sika dia mbola ao anatintsika ihany ireo, mbola misy andreo ao anatintsika. Fa saingy izao mety antsika fotsiny any anatintsika any hoe zako tsy te hilomano ao anatin'ireo intsony na dia enao ary le izy. Fa taminao taloha mbola tsy tao amin'i Jesosy dia tena milomano tanteraka ao. Mety aminao zany fialonana zany dia ao ianao mijanonao. Fa aty aoriana rehefa navoray an'i Jesosy tsika, mety misy an'izany mbola tafipetra ao anatin'ny fontsika fa haintsika tsy alaizy tsika ao anatin'le izy. Dia saingy izao ireo zavatra ireo tsy afaka ao anatin'ireo tsika, tsy tafiala ao anatin'ireo lazain'ireo isika na dia zanak'Andriamanitra ary tsy misy magia fotsiny amin'izao dia afaka ao anatintsika ireo. Fa tonga dia andininy faharoa ity milaza an'izy hoe tahaka ny zaza voateraka dia maniriry noho ny mpanahy tsy misy fitaka mba hitombonareo amin'izany ho amin'ny famonjena. Zany hoe maninona? Ina aloha le ronom-panahy amin'izay azontsika tsara. Le ronom-panahy izay lazainy eto dia tenin'Andriamanitra. Zany hoe izay zavatra rehetrarehetra mikasika an'Andriamanitra, izay zavatra rehetrarehetra avy amin'Andriamanitra dia tokony ho liana an'izay tsika. Liza loatra ny tokony mandeha ho azy ihany, tsy haiko nareo fa za tamin'ny voanavoray an'i Jesosy dia tena liana taminy lasa te hafantatra anazy misimisy kokoa. Fantatsika hoe namela ny helokitsika izy fa tena mbola be dia be ny zavatra tsy haintsika. Hatramin'izao tsika mbola mianatra, mbola te hafantatra anazy foana. Fa mbola mampatsiahy Petera eto hoe tahaka ny zaza voateraka dia manirira. Ohatra zany tsika misy variana hoe tsy maniry an'io ronono mpanahy io. Afaka tsika ihany no mahita mbola toetra ao anatin'ireto faharatsiana izay resahan'ny Petera reto tsika.
Ianao ihany matsapy hoe mbola ao anatin'io, mbola tsy afaka ao anatin'io ve ianao? Mbola tsy afaka ao anatin'io ve tsika raha mbola tsy afaka ao anatin'io dia le rononom-panahy izay no tsy ampy. Izay no tsy mitoetra ao anatintsika no mitady an'ilay tenin'Andriamanitra, mitady ny hafantatra misy kokoa an' Jesosy. Itombonareo amin'ny famonjena hozy izy, le rononom-panahy. Le famonjena tsy hoe itombona. Sao dia tsy azontsika ilay izy rehefa voavonjy ianao dia voavonjy. Fa saingy tsy fantatsika ny alalin'ilay fitiavan'i Jesosy raha tsy maniry ny hafantatritsika. Tsy fantatsika hoe ho ataon'i Jesosy iny tsika, ho entiny aiza itsika. Tsy tsapantsika tena voavonjy marina ve za? Raha tsy maniry ny hafantatra anazy izao sy anao. Zay mahatonga azy milaza hoe maniriry noho ny mpanahy tsy misy vita ka hitombotsika amin'ny famonjena, izany hoe hitombotsika amin'ny fahafantarana an'ilay famonjena izay nomeny atsika. Raha tahinana anandrana ianareo fa tsara ny tompo izy izy. Raha ohatra efa ankasihan'ny tompo ny fonao dia voakasika ny fonao, fa be dia be ny zavatra tsy haintsika. Dia rehefa tsy mahafantatra ny inona mikasika an'i Jesosy tsika, dia ireo andiny voalohara ihany no mameny ao anatintsika. Fa io ny lalana anankiray anisany ahafahantsika miala ao anatin'izay faharatsiana rehetra, lolo-po sy ny fiasaram-bela tsisy, ny fialonana, fanaratsiana. Misy amin'ny dika teny hafa izy io, misy teny karazany le izy, fa ireo aloha ny voalaza eto. Ilay rononom-panahy no ilaina. Zao nefa ny zavatra tiana lazaina raha lahy sy ranavavy. Ny olona izay mbola mitoetra ao anatin'ireo toetra ireo dia fantatsika fa olona ao amin'izao tontolo izao. Ilay lazaiko teo hoe tena milomano tanteraka ao anatin'io. Tena mijanona ao anatin'io. Maninona zareo manao an'ireny zavatra eny? Manao an'ireny zareo satria tsy misy atao. Azontsika ve? Tsy fantany hoe avaiza izy, dia tsy fantany hoe hoaiza izy. Tsy mahalala n'inona eny e, ohatra antsika rehetra ihany miasa dia mianatra, dia miasa, dia manambady, dia miteraka, dia mampanambady zanaka, dia mitendra zafikely, dia avy eo maty. Tovy amintsika rehetra ihany. Fa saingy izao tsy fantan'izy hoe hanao inona eto amin'izao tontolo izao, fa izay fotsiny ny firindra le hita maso dia manao an'izay daholo tsika rehetra, manao an'izay koa izy. Fa izy tsy mahalala hoe hoaiza izy tsy mahalala hoe hanao inona izy eto amin'izao tontolo izao, dia lasa ao anatin'ireo ao izy no mitoetra. Ao anatin'izay dia za efa anisany tanatin'ireo zavatra ireo taloha. Taloha zahay tsy mianatra hariva foana moa zany zay taloha, izay mihitsy ilay fianarana fa tsy hoe zany tsy dia hianatra. Dia za tanatin'ireo toropin'ankizy le mpijorojoro le ny andaha eny an-tanàna le hitanareo ohatra ny hoe mpanendaka ve reto sa izy reto. Za tena mpanao an'ireny miaraka maro be mihitsy zay dia fokafoka sigara sy ohatr'izany eo. Tena mpanao an'izany zay taloha. Fa tena hita hoe tsisy atao zay tamin'ireny, dia inona zavatra ataonay? Fo safisainay daholo izy olona mandaly eo. Nahazo moto vaovao indray ihany. Dia mandaly izy dia hay manao salama. Me tsara velatsy. Satria tsy misy atao zay, tsy mahalala n'inona, tsy fantatra hoe hoaiza zay, fa dia mandany andro eo, mianatra izay maraina. Dia avy misakafo atoandro dia manomboka mijorojoro eo mandrapariva ny andro, alina ihany ny andro eo foana. Dia mianatra indray ny apitso, dia indray moa dia mamoakamoaka gitara eo, dia mitendritendry gitara eo, mihirahira eo. Fa lany andro eo fotsiny zay, tsy fantatra hoe hanao inona, fa dia mila mianatra hono dia mianatra zany maraina zay. Fa tsy fantatra hoe hanao inona. Tsy fantatra hoe andeha ho aiza, tsy fantatra hoe avaiza, tsy fantatra hoe zanakiza amin'ilay ara-panahy zany le resaka eo. Tsy mahalala koa an'izany fahafatesan'izany hoe ho faty angetsika. Ho very angetsika ity, tsy mahafantatra an'izany rehetrarehetra izany. Inona tiana tenenina raha lasy ranavavy? Ianao raha efa navoaray an' Jesosy Kristy ianao, dia lazao ilay akaikinao fa misy atao amin'izay ianao zao hoe. Misy atao amin'izay ianao satria efa nolazaina hoe maniry an'ilay rononom-panahy tsy misy fitaka, tsy inona fa ny tenin'Andriamanitra, tsy inona fa ny fahafantarana an'izany Jesosy zany. Efa nomena andraikitra ianao ahafantatra anazy. Tsy tena hoe andraikitra inona moa zany lisy, fa nomena zavatra atao amin'izay ianao. Rehefa manomboka me mahafantatra azy ianao, dia manomboka me hitanao fa vesatra ho anao ireo zavatra rehetrarehetra andininy voalohara eo. Ary manomboka hitanao fa tsy misy toerana ho an'ireo intsony ao anatinao, tsy misy toerana ho an'ireo intsony, fa ianao hoe vesatra ho anao ilay izy. Ary rehefa tsy hanao an'ireo intsony ianao dia miomana fa zao ho lavo manodidina anao ianao. Sa tsy izany? Tsy tiany zareo ianao satria ianao tsy manao fanaony, tsinona ka? Tsy manao fanao zareo. Ohatra hoe eto misy tropon'ilay olona le mpanaratsy olona izy, dia tonga eo ianao dia manaratsy olona eo zareo. Ianao efa tsy amin'izany intsony, tsy maintsy hiteny ianao hoe aza manao an'izany reto. Tsy alaizy zareo miaraka aminao. Tsy tiany ianao. Eo izy moa dia marina aloha izany e. Fa manaraka izy aza miresaka lesy fa indray le monsieur masina be iny
indray le miseho mpivavaka be iny aza miresaka aloha revao eo iny manomboka ho ahiliky ny olona amin'izay tsika rehefa manomboka manaraka n'le fahatsarana ao amin'Andriamanitra lay tsy mitoetra ao anatin'ireo satria rehefa tena zatrotsika misotro an'le ronom-panahy maniry an'le ten'Andriamanitra dia tena tsy toe-pontsika intsony ireo zavatra ireo mbola misy manindrina kely any indraindray fa enao ihany hoe tsy te hitoetra ao anatin'izany fa te hitady an' Jesosy hatrany te hafantatra misimisy kokoa hatrany anazy dia afaka ao aminao reo dia arak'izay lazaiko anao reo tsy alaizy aminao ny olona tsy ho tiany olona ianao vao manomboka mijorojoro kely ianao hoe aza manao an'izany intsony reto tsy mety izany na tsy ary mihitsy any isy fotoana nanao tsy nety le olona tao amin'ny havanay izay nilady tamin'olona izy dia nanimba entan'olona dia lasa resaka nitatra lavitra be le resaka izany nitatra hatramin'ny hoe fampitory dia antiranay sy le havanay fotsiny alaza hoe na izany ary diso ihany tsika tezitra be taminah le olona tao amin'ny fianakaviana hoe mbola miaro anazy ihany ve lao izy nefa za tena mahita tena izay ny diso tao anatin'le izy izay ny tena marina hoe diso izay satria ataoko hoe mamy tsy hoe ataoko hoe fa tena izay le izy mamy le olona tao amin'ny fianakaviana dia nanimba entan'olona dia sombainy ela be teo izy dia nijery fotsiny le raha namana dia tsy maintsy nitory le olona dia rehefa nitory le olona dia niditra lala dia za zany tsy hoe hiaro an'le olona nge za fa milaza anazy hoe tsy nety any aloha nataontsika tsy mety izany zavatra nataontsika izany dia tamin'andra izy nitezitra hoe mbola arovan'lahy ihany ve le mpivarotra ozy izy fa hoana mbola arovan'lahy satria izay no marinako izay no diso tao anatin'le izy dia nanomboka ny etaketahan'le olona io fa reny tsy mba namana rehefa amin'ny fotoatsarotra ozy izy tsy namany reny dia nanomboka nanilika anaty tsy niaraka tamiko ry zareo dia tsy manina fa za nahita n'le rononom-panahy na voaray an'le tenin' Jesosy dia hitako fa ao amin'i Jesosy no tena fiainana na tsy araka amiko intsony ary zao tontolo zao dia tena faly aho fa ao amin'i Jesosy ary tena reko ilay asan'i Kristy ao anatin'ny foko sy le mampianatra anahy isan'andro fa vesatra ho anahy ireo lolom-po rehetrarehetra izay lazay ny andiny voalohany ireo raha tsy izy no tadiaviko ary dia faly aho miaraka aminazy sotra ny tompo moa za fa no hoe soron'ny tompo tao anatin'izay environnement izay dia noety tamin'izao toerana dia miaraka izao tsika afaka nahitatsika izay ataoko hoe mitovy ny sakafo hoantsika sakafo ara-panahy dia afaka tena mitovy tanteraka tsika dia afaka mifankahazo resaka tena ny tompo nitondra nateto fa tsy izany no nahita hoe andeha ho ary za dia hito ihany tsika ary ao anatin'izany ho lavin' zareo isika rehefa tsy manao an'izay metimety amin'izao tontolo izao zay metimety amin'izy ireo dia rehefa tsy manao an'izay tsika dia ho lavin'izy ireo hito ihany isika misy ataoko hoe olona misy olona anankiray izay no lavin'izao tontolo izao taloha tany nanino izy io ny lavin'izao tontolo izao satria izy nandeha tamin'ny fahamarinana tsy izy io fa Jesosy Kristy nandeha tamin'ny fahamarinana tsy ny tsara velatsia tsy nisy lolopo tsy nisy fanaratsiana olona tany anatiny fa nandeha tamin'ny fahamarinana dia inona ny zavatra nisy tsy tian'olona izy be dia be ny olona niala tamin'i Jesosy no mifijoroany tamin'ny fahamarinana izay namen'Andriamanitra azy misy taona mihitsy any etrehitra hoe raha ny tsara velatsia moa izany Jesosy tamin'ireny tsy sanyteny marina tamin'ilay olona izay manaratsy azy sy manenjika anazy dia mba vita ihany ve izany ilay famonjena sa ahoana raha ny teny amin'ny fariseo izy hoe ianareo tahaka ny fasana manina moa ilay izy tsy resaka hoe fanaratsiana fotsiny fa sady teny entina atao mba ho tonga saina ilay fariseo izany hoe teny mampianatra ilay izy fa tsy hoe fanaratsiana fotsiny amin'izao reny teny ireny dia Jesosy rehefa nijoro laza ny fahamarinana mikasika ny antony natongavany teto amin'izay dia tsy tiany olona izy hitantsika amin'ny Jaona toko fahaenina izany rehefa izy ihany nanao miracle pain sardine mofo sy hazandrano teo dia rehefa avy nanao an'izay izy dia ireo olona avy nanaova miracle ireo ihany no lazainy amin'izay hoe izao no tena mofo izy Jesosy izay mihinana mofoko ny velona izay misotro ny rako ny velona dia naninona ilay olona niala daholo izy rehetrarehetra satria nanomboka ny teny marina amin'izay Jesosy nanomboka ny teny ny antony ny atongavany teto amin'izao tontolo izao amin'izay Jesosy nanomboka tsy ny tsara velatsia tamin'olona amin'izay izy tsy hoe ny tsara velatsia izy teo aloha fa zay vao tena navoaka n'le tena natiora sy tena le antony atongavany teto amin'izao tontolo izao dia lavin'ny olona Jesosy niala tamin'ny daholo ny olona afa-tsy ry zala
iry apôstôly iry fito apôstôly mbola nijanona teo amina dia tsy nalala koa reo manina moa tsika nijanona fa dia nijanona aloha zareo tamin'io fotoana io satria nanina Jesosy ny alahany olona satria izy nijoro tamin'ny fahamarinana dia arak'izay zavatra tiako ilazaina anao zay rehefa milaza izy hoe raha tahinana nandrana ianareo fa tsara ny tompo izay atononareo toy ny vato velona no lavin'ny olona fa voafidin'Andriamanitra sady soa. Jesosy tia lazainy andiny faefatra ity hoe no lavin'ny olona Jesosy fa no safidian'Andriamanitra sady soa ka dia atsangana koa ianareo taka ny vato velona ho trano fanahy ho fisoronana masina anatitra fanatim-panahy sitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ka dia atsangana koa ianareo izy iza le ianareo ity isika izay navoray an' Jesosy isika izay navoray an'le asan' Jesosy le kasihan tompo ny fotsika dia nitoy tamin'ny fisotroana an'le rononom-panahy vao aminy dia isika ihany koa satria le mpanjakantsika lavin'ny olona normal be ho lavin'ny olona koa tsika azonao ve zany ho lavin'ny olona ianao satria ianao anaraka an'le mpanjaka anao anaraka an'le fanaon'le tomponao ianao tsy hoe anaraka izay zany dia arahana fa tena resy lahatra ianao rehefa voasotronao ronom-panahy hoe tena ato ny tena lalana na hiala amin'ny kidoly ary zao olona rehetrarehetra zao atao amin'i Jesosy ny tena lalana renao any anatinao zany dina zavatra misy ho lavin'ny olona amin'izay isika tsy te hiaraka amintsika ny olona araka lazaiko anao teo kamokamo ny olona iresaka aminao satria tsika mbola manana toerana itoerantsika any ampiasana anao mety tsy mivavaka ny olona any ao amin'ny fianakavianao mety ao anaty fiangonana ihany koa izay misy atsika mety misy olona mbola tsy mitoetra tsara ao anatin'izany finoana zany ka raha mijoro ianao dia mety tsy ho tiany mety ho alan'izy ireo ianao satria mijoro amin'ny fahamarinana ao amin'i Jesosy dia inona ny zavatra misy averiko foana ho alan'izy ireo ianao fa zao no lazaiko anao Jesosy no efa nilaviny talohanao satria raha mandanao izy Jesosy mihitsy no laviny fa tsy ianao ihany zao nefa zavatra misy ho fanampin'izay ten'izay ka dia atsangana koa ianareo taka ny vato velona ho trano fanahy ho fisoronana masina na titra fanatim-panahy sitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy ameko ohatra anankiray aloha sika zay vao hiditra amin'io andiny fahadimy io zao tontolo zao zany taky ny ohatrany hoe anamboatra trano anankiray izy amin'ny alalan'izay olona normal amin'izao tontolo zao azafady amin'ny alalan'izay olona mpiatsara velatsy ohatra reny ny tiany zareo dia mitangorongorona zay olona mitovy toetra dia miarakaraka zareo mandeha ho azy zany fa zay tsy mitovy tsy tafiaraka ho azy misaraka ho azy eny andalana eny any ny lalana dia taky ny hoe anamboatra trano zany zao tontolo zao dia zay miatsara velatsy zany ataontsika hoe karekare tsara anamboatra vato zany anamboarana an'le trano ty tsy hoe miatsara velatsy ihany zany fa reo andiny voaloha rehetra reo azonao le tiako lazainy dia alaina io dia anamboarana trano dia ianao le mivilana satria ianao tsy manaraka an'izay tiany zareo dia ariny zareo ianao ariny ianao satria tsy ilainy zareo tsy mety amin'izao tontolo zao tsony ny toetrantsika tsy mety amin'izao tontolo zao ny toepontsika ny toem-panahintsika ny fiheverantsika tsy mety aminazy dia tsy ilainy ianao ho ahilika izy ireo ianao dia ariny ianao dia zareo manamboatra an'le trano eo izay miatsara velatsy mety alainy mety fa tsika ariny mila toizako kely le verset fa mbola eo amin'ny 5 le izy fa misy teny amin'ny soratra masina manao hoe indro mametraka fehizoro ao izy io nao dia vato voafidy sady tsara ary izay mino azy tsy homenatra ndino fa fito koa ny fahatsarana dia ho anareo izay mino fa ho amin'izay tsy mino kosa ny vato izay no lavo mpanao trano no efa tonga fehizoro eo amin'le andino fa fito ka le izy eo vao miresaka amintsika toy ihany le ohatraka teo ahilika zareo amin'izay zany tsika ato tsy ilainy le tsika le somary mivilambilana iny zany amin'ny fahitany azy tsika mivilana fahitany zareo azy zay fianatrehan'ny tompo tsy ohatr'izay le izy tsika no tsy normal tsy marina tsara le trano raha tsika no ampiasaina tsy marina tsara ilay trano hitoeran'ny faharatsiana dia ariny zareo fa ina ny zavatra misy no safidian'Andriamanitra ianao le mivilana iny amin'ny masony no safidian'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao le ratsy ianao le tsy mety amin'izao tontolo zao iny ianao io mihitsy no nalain'Andriamanitra ataon'Andriamanitra inona verina ny andiny fahadimy tsika atsangana
ka dia atsangana koa ianareo tahaka ny vato velona ho trano fanahy ho fisoronana masina atao ho trano fanahy tsika eto amin'ilay andiny fafito izy milaza hoe vato no lavo mpanao trano zao tontolo zao ty no efa tonga fehizoro zany hoe tsika ato lavon'izao tontolo zao fanalain'Andriamanitra ho trano fanahy masina ho aminy. Tsy lehibe lavitra ve zany raha lasa ranabava hoe ho ahiliky ny olona ianao fa ianao lasa tranon'Andriamanitra, ho lasa trano fanahy ianao amin'le fijoroanao amin'le marina iny, amin'le fijoroanao amin'ny fanarahanao an' Jesosy Kristy. Za tena milazanao fa lehibe lavitra, tsy fanamboaran-tsaina fotsiny zany fa maniry tena mangy anao fana masina androany, iresaka aminao anatin'ny fonao hoe any tena lalantsika zanak'Andriamanitra. Fa ny tamasika mantsy tena be dehibe zao tontolo zao misarika atsika anao mifanao zareo, fa tsika mila mandeha amin'ny fanavozana ny saina amin'izay rehefa voarainao ty Jesosy ty, maniriry no mpanahy. Tsy misy fitaka afantaranao fa misy lalana ny eo am' Jesosy. Zay lazaiko anao teo hoe misy atao am'izay anao ray isotro alery nompana ao aminy, fa ny anankiray toyany anohy ny asan'i Jesosy. Ny Jesosy ny laviny izy ireo dia tsika rehefa le hoe anohatra n'le olona hoe zay tsy manao an'izao, tsy resaka hoe zay tsy manao an'izao fotsiny fa zay tsy manao an'izao noho ny am' Jesosy. Azonao le izy ny zavatra nytenen'ny Jesosy tao amin'izao tontolo izao, satria moa izy tena n'le izy dia zay aloha ny anazy ny tenenino mihitsy hoe izy le mofo. Zany hoe raha nanohatra n'le olona izy dia misy antony, fa tsy hoe tsy mety koa le ohatra hoe aminazy fa to dia ataoko ohatra amintsika le izy. Raha ilaza zany za hoe tsy mety aminatsony zany fanaratsiana zany dia tsy hoe zany endro be zao tontolo zao koa nge misy tsy tian'izany e. Ny fahendren'izao tontolo zao koa nge misy tsy mety aminazy zany rehetra zany e. Le olona hoe sage sy tsy fantako ireny karazan'olona zareo vazaha ny ivelany reny. Misy olona tsy manao an'ireo toetr'ireo ity ivelany fa ao anatiny misy an'ireo ihany a. Fa raha za zany raha ilaza hoe za tsy anatin'ny fialonana sy fanaratsiana tsony dia za tsy vitako ny ilaza an'izay fotsiny, fa tsy maintsy ilaza hoe noho ny am' Jesosy a no tsy andehanako amin'izay tsony. Tsy hoe tsy mahazo manao za hoy Jesosy, tsy hoe tsy mety ara mitoetra ao anatin'ireo, fa noho ny am' Jesosy dia hitako hoe tsara lavitra le miaraka am' Jesosy. Maivana kokoa tsy manao an'ireo fanoanareo reo. Inona ny zatra tiana tenenina raha lasy ranabavy? Rehefa hijoro isitsika any amin'izay toerana misy atsika any dia tsy mijoro amin'ny herin'ny tenanao fotsiny ianao hoe ianao rery za zay fahendrena hitako tamin'ny fiainana, fa ambarao mihitsy hoe le Jesosy mihitsy no nanovanao. Ovakitsika ihany le andiny fasivy raha zay ny tena mety indrindra rehefa avy eo. Ovakitsika ihany ny andiny fasivy raha izao. Satria ny antony dia ity, ianao efa le lazaiko teo fa ny lavin'izao tontolo izao fa voafidin'Andriamanitra kosa ho trano fanahy ho azy. Amena. Lehibe lavitra zany raha lasy ranabavy, ary ianao rehefa trano fanan'Andriamanitra tsy homendrika ve zany ho resahana amin'olona isan'andro, hijoroana amin'olona isan'andro hoe za zanak'Andriamanitra ary tsy tapitra treo fa za dia trano fanahin'Andriamanitra. Mety tsy ho azon'ny olona zany raha ho resahana, fa le fijoroanao am' Jesosy mihitsy le tiako hozaraina amintsika. Rehefa le mijerijery ao Facebook eo tsika dia ho antsika rehetra zay tia mandefa zatra ao Facebook moa fa zay mahita anazy za tsy manao ninino mihitsy aho hatramin'izay firy taona zay. Dia tsy tsika ihany fa ny olona rehetra mihitsy rehefa misy zavatra mahakasika anazy dia le partagena le izy hoe tia nakasika anahy ty partageko. Rehefa netinentina ataon'le hita maso zany hoe netinentina ataon'le fitondrana ohatra dia zaraina le izy jereo io fa mety. Rehefa manao metimety indray koa le mpanohatra ry dia zaraina io fa mety. Rehefa misy zavatra mampime antsika eo dia zaraintsika jereo ty mahafinaritra nakasika amin'ny fotsika zay le izy matoa zaraintsika. Tsy tsika retiany fa ny olombelona rehetrarehetra zay mampiasa an'io zay mahatonga antsika mipartage. Natoriteny areo dia partagentsika le izy, partagentsika le izy. Fombadikilizina indray ohatra ny ao Facebook ihany dia vita. Fa rehefa tena samy maso eo za tsy anao menatra aloha iny tsy efa misy mahita ve iny mba nizara tenin'Andriamanitra tao nakasika anahy iny. Fa tsika rehefa tena voakasika ny asan'i Kristy tena tsy ao amin'ny Facebook ihany zany fa tena amin'ny fiainantsika andavanandro mihitsy. Ndao vakitsika amin'izay le andiny fasivy ary e. Fa ianareo kosa ozy izy dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorana, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra
hoan'ny tenany atreo amin'ny tena manao amaina daholo tsika tena tiatsika be ireo zavatra rehetra reo fa izany tsy te ho taranaka voafidy fanjakam-pisorona izany tsy te ho firenena masina izany tsy te ho olona nalain'Andriamanitra fa misy toy an'ilay izy ahoana ny toy any fahazavany magaga amen raha lasy ranabavy rehefa nisafidy anao ny tompo misy ataontsika lazaiko teo misy zavatra ataontsika raha lasy ranabavy raha mbola tsy tena azonao tsara raha mbola tsy tena azonao tsara mifandeha ny ferana amin'i Jesosy dia arak'izay lazaiko anao zay hoe maniry alohan'ilay rononom-panahy za tamin'ny voanavorayan'i Jesosy dia maniry ny afantatra anazy fotsiny anisy ny tarika ihany any dia anao tafika masina fa tsy resy lahatra tamin'izay mbola tsy ampy tsara ny fahafantarako azy fa rehefa nanomboka niezaka nitady maniry fotsiny mifoky dia izy tena mampianatra zavatra madinidinika arak'izay mety tamin'ny fotoanany tamin'izany arak'izay mety tamin'ny fotoanany tamin'izany sotra betsaka zafady dia mijery taty daholo ameny amin'ny fotoana ny zavatra rehetra izay tokony ho fantako tamin'izany aloha dia avy eo mametsy kelikely izy mametsy kelikely dia manomboka ame fantako hoe aive zany Jesosy ary manomboka ame fantako hoe aive zao ny toerana nomeny tompo anahy aive za eto ny plasiko ary aive eto ny toerany ary inona ny tokony ataoko inona ny andraikitra nomeny anakay zany nomeny andreto teny reto ary zany teny zany tsy ho anah rery fa ho anao rehefa voarainao ny asan'i Kristy dia ho anao zao teny andininy fahasivy zao aza mitady teny amin'ny testamenta taloha ianao fa ty ny tena teny ho anao ty satria ianao efa nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazantsika ny atsara n'ilay niantso atsika dia averika any hoe indraindray tsy tsapantsika tsara ny atsara n'io niantso atsika io izay mahatonga na milaza hoe maniry foana alohan'ilay rononom-panahy maniry an'ilay tenin'Andriamanitra mba hafantatra anazy misimisy kokoa ianao atsapanao an'izany hoe tsy nalaina fotsiny ianao no safidiana fotsiny ianao dia amboamboarina hoe satria ianao zanak'Andriamanitra dia omeny amin'ny fotoana ny zavatra rehetra dia alaminy eny ny fiainanao dia izay fotsiny dia hiaina amin'ny fiainana andavanandro ianao fa tsika natsoina mba ilazantsika ny atsara n'ilay niantso atsika tsy iza fa Jesosy satria tsika nalany tamin'ny fahamaizina anao izy ho any amin'ny fahazavana mahagaga raha lasy ranabavy averika any misy ataontsika raha vao tsy miditra ao anatin'ireo ianao dia tafatoetra ao amin'ity loloposy fiatsaram-bela tsy izao fanaon'izao tontolo izao ihany ao ihany ny toerana misy atsika izay eontsika fa mavesatra ao anatin'ny fontsika ngereo ianao ve tsy mainao an'izany manavesatra fotsiny tadidy daholo ny zavatra nataony ihany nataondry ihany tamin'ny 1900 firy tamin'ny 2000 firy izao no nataony anahy dia izy ohatra mbola tsy zatra nahazo anazy any Andriamanitra hatramin'izao dia mbola tsy mivaly any izy nefa izay nataony an'izao lasa zany no ataontsika raharaha isan'andro anaratsy averiko tsy misy atao tsy malala ny antom-pisiny ny olona milomano ao anatin'ireny fa ianao efa voafidin'Andriamanitra ianao efa zanak'Andriamanitra avereny tenenina le akaikinao hoe misy atao amin'izay ianao zao hoe efa zanak'Andriamanitra ianao zao dia manomana n'ilay fanjakany lanitra tsika tady namantsika hiaraka andovan'ilay lanitra hiaraka amin'i Jesosy azonao ve zany azonao ve ilay afatritsika androany hoe ny olona ao amin'i Jesosy dia misy atao fa tsy irenireny fotsiny tsika eto amin'izao tontolo zao natonga an'i Jesosy tsy nirarahan'ilay nenjehan'olona nge satria fata ny famandaly fotsiny izy eto e azonao ve izay sy raha Jemi matany Marivoay tamin'ny tapabolana tena henoko mihitsy hoe tsy mipetraka aty tena tsy aty zay ataon'olona eo tsy fantako tena tsy aty mipetraka fa tsy avy aty tsy avy aty aloha za zao fa tsy haiko izay hitondrany tompo fa le tiako tenenanao le tena hoe ho ataoko izay tokony ataoko aty dia mandeha avy io tsy anorom-ponenana ela aty tsy hijanony ela aty dia takizay koa Jesosy fantany izy fa tsy hijanony ela eto ka raha misy anenjika izy hoe anao tsy mba mitsara vela tsy miaraka aminay ry Jesosy inandrara iny aza nga hijanona tio Jesosy fa ianao koa nge ohatr'izany
tsy janony etotsika tsy anorom-ponenana ely etotsika rehefa tsy tianao ny olona noho ny amin'i Jesosy dia izay zany ianao efa ho any an-danitra mandaly fotsiny tsika eto tsy haiko izay voarainao anatin'izany afatra izany ataotsika hivavaka ataotsika hitsangana ataotsika ilay hira rehefa avy eo hoe Jesosy mino anao anao manotolo ny antony velomako dia ianao fa melohan'izay dia ataotsika hivavaka inona nakasika anao to anatin'izay raiso ary resao amin'ny mihitsy hoety eo anatrehany rehefa ao amin'i Jesosy ianao dia efa voavonjy efa mety izay fa mbola lazao aminy hoe za mbola mitoetra ao anatin'izao toetsainy izao mbola mitoetra ao anatin'izao toe-po izao za Jesosy esorato amiko izany za te haniry an'ilay rononom-panahy tsy misy fitaka tsy inona fa ny teninao raha ianao no mitoetra atao anatin'ny fonay hoe ianao ilay fahazavana dia ho afaka atao anatinay ny aizina izay hitoeran'reto fisaintsainanay fahiny reto dia lolopo fiatsaram-belatsy fialonana fanaratsiana zay zavatra ratsy rehetra tompo mameno ny fonay izany indraindray fa izay te hibanjina anao te hitodika aminao dia lazao amiko hoe efa misy atao amin'izay za Jesosy izao fa ao aminao ilaza ny atsara n'ilay niantso anay izay tsy iza fa Jesosy nanalantsika tao amin'ny maizina ho any fahazavana mahagaga ianao koa mety malala fantatrao fa mbola misy namanao mbola misy fianangavianao mitoetra ao amin'izay fahamaizinana izay ahoana ny fahazavana ho tonga ao aminy eny ekena afaka miasa ny tompo any am-pony fa ianao ihany koa efa fahazavana noho ny amin'i Jesosy ao anatinao ahoana ny ahitana izy ireo azany fahazavana ao aminao izany raha ohatra ka mbola misy fiatsaram-belatsy ao anatinao eo anatrehan'izy ireo tsy asainao milaza hoe Jesosy no nanova ny fiainanao fa no safidin'Andriamanitra ianao ilaza an'izany amin'ireo manodidina anao naiza misy anao dia fiainantsika manontolo amin'izao dia efa any Jesosy satria efa mino azy isika raha maniry ary mavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety trano Gribege amin'ny ankavian-dalana tongava soto